Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Miravoravory Jerusalema, mivoria ianareo rehetra manampitiavagna azy, ianareo malahelo oka entaka faliagna, miravoravoa fa ho diboka faliagna ny fonareo. Amin'ny fofena faliagna tokoa no iarabanantsika mianakavy izay mpagnaraka tsy tapaka ny tionjam-peon'ny radio Fagniry amin'izao fotoagna izo ty. Toloragna fiarabagna antsika tratran'ity Alahady faha-4 amin'ny fankalazagna ny karemy fotoagna fiomanagna amin'ny fitsanganako velogno amin'ny Paka izay iarantsika mitsangana amin'izy Kristy nandresy ny herin'ny ratsy dia ny fahafatesagna. Alahady faha-4 antsika dia mitantara ilay zazam-pandany i Kristy ao amin'ny evanjely, mampiariary ny famindrampon'Andriamanitra izay toizan'ny eglizy omena amin'izao karemy izao dia amin'ny alalan'ny sakramenta ny fampiavana. Ary zegny no agnasagnantsika agnatiny io sakramenta io mba ahafahantsika miombagna amin'ny fitsanganako velogno amin'ny Paka. Ke ampitokiagna tokoa no andeha hitalahoantsika amin'Andriamanitra lehibe fitiavagna izay faly andray izay miverigny aminy. Aza misalasala tsika iverigny amin'izy Andriamanitra rentsika fa be fitiavagna sy be famindrampo antsika izy raha tsika matsapa miverigny aminy. Amezan'ny eglizy loahevitra tsika arak'izay ry kristianina avagna dia ny hoe faly ny ray mandray lay zazam-pandany na lalanody. Orentsika amin'ny tenin'Andriamanitra telo roson'ny eglizy ny famoaboasana loahevitra io, arahiny fampianarany archevêque ray amandentsika i Monseigneur Marc Benjamin Ramarson izegny. Ndao itandrinasantsika ireo tenin'Andriamanitra ireo. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky ny Josoe. Tamin'izany andro zany dia hoy ny Tompo tamin'ny Josoe: no esoriko ho afaka taminareo androany ny fahafahambaraka tany Egypta. Dia natao hoe Galgala mandrika androany izany toerana izany. Nitoby tao Galgala ny zanak'Israely dia nanao ny Paka tamin'ny andro faha-4 ny volana rehefa harivariva ny andro teo an-tany lemaka i Jeriko.
Ny ampitsony paka ihany no efa nihinana mofo tsy misy lalivay sy lango tamin'ny vokatry ny tany. Ary ny ampitsony paka rehefa nihinana tamin'ny vokatry ny tany izy, dia nitsahatra ny mana, ary tsy nahazo mana intsony ny zanak'Israely, ka dia ny vokatry ny tany Kanaana no haniny tamin'izany taona izany. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Teny masina faharoa, taratasy faharoan'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, na iza ao amin'ny Kristy dia zavaboary vaovao izy, ka lasa ny zavatra taloha, fa indro tonga vaovao ny zavatra rehetra. Ary tsy iza no niaviany zany zavatra rehetra izany, fa Andriamanitra
izay nampiavana antsika aminy indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sady nanome anay ny fandraharam-pihavanana satria Andriamanitra no nampiavana an'izao tontolo izao aminy indray ary tsy iza no niaveny zany zavatra rehetra izany fa Andriamanitra izay nampiavana antsika aminy indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sady nanome anay ny fandraharam-pihavanana satria Andriamanitra no nampiavana an'izao tontolo izao aminy indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka tsy nitana ny fahotany olona sy nametraka ny teny fampihavanana taminay koa sady solon'i Kristy ary izahay no irak'Andriamanitra koa ka tahaka an'Andriamanitra no mananatra sy toy ny tenan'i Kristy no mianta aminareo hoe mihavana re amin'Andriamanitra ianareo fa hety izy ilay tsy nahalala ota dia nataony ota ho antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika izany ary ny tenin'ny Tompo isorana ny Andriamanitra ni teninao ry Tompo no teny mahavelona ni teninao ry Tompo no teny mahavelona. Evanjely masina nosoratan'ny Masindalioka ao amin'ny toko 5:10. Tamin'izany andro zany dia nanatona an Jesosy ny publikanina sy ny mpanota ka nimonjomonjo ny farisianina sy ny mpanoradalagna nanao hoe ilety mandray ny mpanota sy miaraminagna aminy. Dia nanao ity fagnoharagna ity tamin'izy ireo Jesosy nanao hoe nisy lehilahy anankiray nananjanaka mirahalahy ka hoy le zandriny tamindreny dado omeo ahy ny anjara fanagnana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy roa lahy ny fananany. No nafaka andro vitsivitsy dia nangonon'ilay zandriny ny fanagnany rehetra ka lasa nankanantany lavitra izy nandany ny fanagnany tamin'ny fitondrantegna ratsy. Rehefa laniny avokoa ny fanagnany rehetra dia nisy mosary lehibe tamin'izay tany izay ka nahantra izy dia lasa ny anao ny karama tamin'ny tompon-tany anankiray tany ka nirahiny iandriky soa tany antsaha. Naniry voky tamin'ny odomboan-javatra no an'ny kisoa izy fa tsy nisy nanome azy. Zay vao nodiny sainy ka hoy izy firifiro akory moa ny mpikaramany dada no manan-kanimbe nefa izaho kosa ity maty noagna ty. Itsanganao ho agny amin'ny reko ka anao aminy hoe dado efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendriky antsona hoe zanako intsony fa mba ataovy tahaka ny anankiray amin'ny mpikaramanao re aho. Dia nienga izy ka lasa nankanamindreny. Mbola lavitra kosa izy tia natazagna azy ny reny ka onena nidododo ny tsena azy ary namigny ny vozony sy nagnoroko azy. Dia hoy ty zanany taminy dado efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendriky antsonao hoe zanako intsony. Fa hoy reny taminy mpanompony alao engana ny akanjo tsara indrindra ka ampiankanjo azy asio peritra ny ratsan-tagnany kiraro ny tongony ary ento ny zanak'omby matavy ka vonoy dia aoka ihinagna sy ifaly isika fa ity zanako ty dia maty ka velona indray ary very ka hita indray. Dia nifaly izy rehetra. Sendra tany antsaha kosa ny zanan'ilay matoa tamin'izay nonody izy sy mby teo akaiky ny tragno dia nandre zava-maneno sy dihy ka niantso ankizilahy anankiray sy nagnotany azy izay antony zany. Dia hoy ilay mpanompo taminy tonga ny rahalahinao ka namono zanak'omby matavy irenao satria tafavery ny soamantsara izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra
ary nivoaka ny reny ampandroso azy. Fa hoy navalina andreny, indro efa ela no nanompoako anao ary tsy mbola nandika ny didinao iray akory aho. Nefa tsy mbola nomenao zanako sy iray akory ifaliako ho amsakezako. Fa noho ny tonga kosa io zanako io izay avy nandany ny fanagnanao tamin'ny vehivavy janga, dia namonoanao zanakombo matavy izy. Fa hoy reny taminy, ianao anaka dia eto amiko mandrakariva, ka anao avokoa izay rehetra nagnako. Fa mety kosa ny manao fihinanam-be sy fifaliana, satria io rahalahinao io dia maty ka velogny indray ary very ka hita indray. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, izao tokoa no andro sara, izao no andro pahasoavana, ka anatona sika n'Andriamanitra, ka hibebahatsika izany hoe ekesika eloka, ka avozin'Andriamanitra ny foa mampanantsika, ka olom-baovao sika, ary dia izany no andraindraysika amin'ny Paka. Nobanjinisika izany tamin'ny alahady lasa teo, raha tamin'ny nandinika ireo zavanitranga teo amin'ny fiainan'ny ireo vahoaka tamin'izay fotoana izay, ka namaritatsika fa ireny zava-mitranga ireny sy hoe miansoloza Andriamanitra, sy hoe Andriamanitra no mahatonga n'ireny loha izay ireny, fa fananarana ho antsika ireny, anampy antsika ieky fa ao amin'Andriamanitra irery ihany no tena sambarana, Andriamanitra irery ihany no loharanonaina. Ka izay indrindra amin'izao alahady faefatra amin'ny kareny zao manambara fa efa akaiky tokoa ny Paka, izany hoe Jesoa nandalo ny fahafatesana, ilay faratampony indrindra amin'ny aratsiana rehetrarehetra nandesy ny fahafatesana izy, ka nisangako velona, ka raha miara-maty amintsika amin'ny fahotana dia hiara-isangana aminy. Ary dia izay tokoa ny Paka hitondra aim-baovao, hitondra fiainana vaovao, ka anova ny fifandraisasika samitsika, ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ka ny fanoharana ataon'i Jesoa ho antsika ao amin'ny evanjely, ao amin'ny Masindà Luka 15 izay aisika tokoa, dia matetika moa antsoisika hoe tantarany ny zazam-panany, kanefa sy izay io evanjely Luka 15 io, fa tantaran'ilay ray sy lany famindrapo. Ary dia izay no tiany Eglizy asongadina amintsika amin'ity alahady faefatra efa manakaiky ny Paka ity. Na manao akory ny toetratsika, Andriamanitra sy lany famindrapo, ary izay no Andriamanitsika, Andriamanitra ray be famindrapo. Ka raha manantona azy sika, izy no mialoha lalana sika mandrakariva, ary zay no fotom-pampianarana tiany Eglizy ho sapasika amin'izao alahady faefatra izao, amin'izao fiomanantsika akaiky amin'ny Paka izao. Ka na inona ny toetrasika, na manakory ny toetrasika, dia vonina Andriamanitra ray be fitiavana izy andray asika, ary androsaka amintsika ny fahasoavana mba hahatonga sika olom-baovao. Io toetra ambaran'ireo zanaka ao amin'ny evanjely io, ny toetra sika olombelona, ilay faralahy dia sy misahatra nandany ny fananany ny fahasoavana. Dia izay koa isika olombelona, matetika isika isan'andro vaky no mandany ny fahasoavana omen'Andriamanitra sika, ary lanilanitsika amina zavatra sisy antony, ary dia raha miverina sika dia raisiny ampitiavana. Ny lay matokoa dia toetra sika koa io, isika dia mifampisara mandrakariva, mifanarasy mandrakariva, sy mba mitady izay iombonana. Andriamanitra mananatra sika amin'izao alahady faefatra mipaka izao, amin'izao fiomanasika mipaka izao, mba samy
miova isika satria samy toetra sika olombelona ny toetra n'ilay faralahy mpandany, toetra sika olombelona ny toetra n'lailay matoa sy misatra manarasy ary mihevitena mahavita tena mihevitra fa tsara ny ataosika. Mila fibebahana isika na ilay faralahy na ilailay matoa toetra sika ziaby io ka isika de samy mila fibebahana tokoa ary de zay no tiany eglizy ho sapasika amin'izao alahady faefatra amin'ny karemy izao. Ary dia raha tanteraka sika zay tena fibebahana marina izay dia faly tokoa Andriamanitra mandray azika. Ary dia izay ny baka izay, ary dia izay no ambarany bokin'ny Josué amin'ny vakiteny voalohany izay misantatra sahady an'izay baka izay atonga afaliana ho asika mananatra ny vahoaka izy hoe ny fomba fankalazana ny baka. Ary dia izay koa isika efa miomana sahady na amin'ny liturgie zany satria izay ny liturgie fanomanana amin'ny baka na amin'ny fosika tsirairay avy mila fiomanana tokoa ny baka. Ary ny fiomanana lehibe indrindra araky ny lazaisika teo dia lay ambaran'i Jesoa ao amin'ny evanjely isika miverina fantatra sika ny tantara ao amin'io evanjely ny fanoaran'i Jesoa lany ny fananany rehetra dia sy zarizary ny fiainana. Dia izay koa isika lany sika ny fahasoavan'Andriamanitra matetika, potesika ny tontolo iainasika amin'ireny motro sy ireny doro tanety sy ireny teviala isan-karazany, ireny kakazo kapahala ataosika ka manapotika isika mandanindany ny arena isika izao aoka isika ibebaka mba hiaro ny tontolo iainasika ary hiezaka amboly kakazo ary tady fomba mba hanatsarana ny fambolena. Izay koa tsara hosoritana ihany koa ny dikany hoe Andriamanitra manambara ao amin'ny evanjely amin'ny fanoarana kiraroy ny tongotry ny asio peratra ny tanany sy ny sisa mba miova zany ny fomba fambolesika fa azy ireny fomba fambolena taloha ireny marina mahavelona ireny fa mila famokarana sarasara kokoa isika. Ary zany ny atao hoe génération des bâtisseurs ekeo raiso ny fampianarana ataon'ireo manampahaizana manoro asika ny lalana ny fomba fambolena na amin'ny vary zany na kafe zany na lavanila zany na poivre raiso mba amokatra bebe kokoa isika. Ary zany ma génération mpamokatra asika ka raha izay koa amin'ny tontolo mpiainasika mba havozy ny fifandraisasika aza manao lay tahaka ny ataon'lailay matosika zay tady ifanilikilika ifanarasy ary mieritreritra fa mahavita tena samyrery fa Andriamanitra ray be famindrapo olo raika isika hoka ampanjaka ny marina ka am'izay miova ny fiainasika fa sy mifamono mifanarasy mifanapotika fa raha tisika ho tena génération mpanorina tokoa isika de mba hoka ny marina ary mifanasara isika ifanasoa ikasaka mandrakariva ny soiombonana. Dia izay indrindra noa ananarany masindapoly amintsika ary mivakiteny volo faharoa mihavana ry amin'Andriamanitra. Miova tokoa ny fiainatsika raha mihavana amin'Andriamanitra isika. Raha Andriamanitra no ataosika eo anivo ny fiainatsika ary zay natao hoe baka. Raha tisika ho baka tokoa ny fiainatsika dia aoka ametraka an'Andriamanitra eo anivo ny fiainatsika mihavana ry amin'Andriamanitra. Izao no andro sara, izao no andro pasoavana ka aoka isika mba hiavana amin'Andriamanitra ka zary zavaboary vaovao ao amin'Andriamanitra isika. Zany hoe olom-baovao ao amin'Andriamanitra miova ny fifandraisasika amin'ny
zavaboary, miova ny fifandraisantsika samitsika, miova ny fifandraisantsika amin'ny Andriamanitra, olon'Andriamanitra arsika ary mpandrarandra ny Andriamanitra izahay hoy i Masinapoly ka manao ansoavo amintsika mba hiavana amin'Andriamanitra. Ry Jesosy tombo izao tokoa no andro tsara, izao no andro pasoavana ary nampibaribarinao tamin'ny evanjely fa ray be famindrapo, ray sy lany famindrapo Andriamanitra izahay mandanindany ny fahasoavana fa izy sy lany famindrapo ary dia miandry anay izy mielo lalana anay ka engany aya nararotra izao fotoana izao zahay ka anantona anao bebe koa ary dia hiavao tokoa ao aminao. Ry Jesosy tompo, ianao no mampafantatra anay fa lalina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony ka ampio ary zahay atoky ny fitiavany, atoky ny famindrapony ka tsy salasala, anatona ny sakramenta ny fampihavanana amin'izao ka hiavao ny fiainanay, ahatonga anay io eglizy olona velona tokoa, manorina eglizy tranon'Andriamanitra, anjakan'ny rariny sy ny hisiny, anjakan'ny fifankatiavana ka hitondra fiainam-baovao ka ho paka feno fiadanana tokoa ho anay ane izao paka omanina izao. Oko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky, tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky, tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanio.